5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Maro ny teboka tsara ho fantatry ny olom-pirenena tsirairay avy mialohan'ny andatsaham-bato nisy 20 Mey ho avy izao. Isan'izany ny andraikitra sy ny anjara asa sahan'ny solombavambahoaka. Eo ihany koa ny toetra sy ny fahavonona n'ilay kandida mandritra izao fampelezakevitra izao. Fototra iray mampahantra ny firenena amin'izao fotoana izao ny fisian'ireo tsy maty manota izay manao kolikoly sy mambotry firenena saingy tsy voaheloka eo anatrehan'ny lalàna. Maro amin'ireo mpanao politika mpiaradia amin'ny mpitondra no voasaringotra amin'ireo kolikoly avo lenta fa tsy hita intsony ny toy ny fanadihadiana ary miny mangina ireo rafitra natao hiady amin'ny kolikoly. Nahemotra amin'ny fotoana tsy voatondro ny raharapitsarana ny ben'ny tanàna Nantsiranana izay niakatra teny amin'ny paka 67 hektara androany fa nodikodiana-mbola tany amin'ny taona 17 fa nararota-pahefana osoka sy fampiasana osoka no vesatra hiampangana azy amin'izany. Andiam-behivavy mpitety faritra mpangary posy sy mpanataka poketra ary kitapo amin'ny alalan'ny zava-maranitra no sary ny mpitandry ny filaminana natao bazary kely Toamasina. Mpiantsena mifampisisika mividy entana no tena lasibatra ireto andiam-behivavy ireto ka ny vola sy ny finday ao anaty poketra no tena kendren'izy ireo. Ny ivelany ny atono ny fisian'ny etsim-panoherana androany ny fiainoana ny Israely teo anatrehan'ny fitsarana tampony firenena mikambana ho lahy. Israely izay tsahivina fa no ampangain'ny Afrika Atsimo nanao génocide na fandripahan'olona fahobe tao Rafah. Ary ao avy hatrany ary ny antsipirindreo. Gavadina trano tomboky lasy tomboky vavy misy diana ny tokantrano amin'ny izao alina izao tonga soa tamin'ny fampahalalam-baovao aterina ny Arab ary manasanao anjo izany hatramin'ny farany mato andahatsoratra avy hatrany no niboatsika ny fotoana tahaka ny mahazatra maro ny teboka tsara ho fantatry ny olom-pirenena tsirairay mialohan'ny andatsaham-bato ny 20 Mey ho avy izao isan'izany ny andraikitra sy anjara sahan'ny solombavambahoaka eo ihany koa ny toetra sy ny fahavonona n'ilay kandida mandritra izao fampelezakevitra izao. Manolotra tolo-dalàna sy fanovandalàna ho fidiana mitondra ny tenin'ny olom-pirenena ny fidy azy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny fitantanany ny volam-panjakana mametraka fampiatonana motion de censure amin'ny gouvernemanta ireo amin'ny ankapobeny no asan'ny solombavambahoaka. Araka izany matoa isan'ny kandida matoa tafiditra ho mpifaninana dia nafen'ny fepetra no takina taminy ireo kandida ohatra amin'izany ny vola caution sy ireo atota taratasy ilaina amin'izany. Matoa ihany koa milatsaka ho solombavambahoaka dia tokony halala tsara ireo asa sahaniny solombavambahoaka ireo. Ankoatr'izay ny olona tokony hirotsaka solombavambahoaka dia olona mahafantatra ny fiarahamonina soloiny tena mahalala ny fiantraikan'ny lalàna ho fidiny na ho laviny eo anivon'ny fiarahamonina mahatsapa ny vokadratsiny kolikoly ka vonina amongotra izany ary mahitsy fitondran-tena tsy mampitafienatra ny anteny miera sy ny repoblika. Tokony ho fantatry ny olona fa tsy andraikitry ny solombavambahoaka ny miandraikitra asan'olom-boafidy hafa na mpikambana anaty fanjakana. Tsy asa ary tsy andraikitry ny solombavambahoaka ny mandray asa mpanjakana hafa. Tsy andraikitry ny solombavambahoaka ny mandray asa sy hetsika mampisy ahiahy amin'ny mahasolombavambahoaka azy. Tsy asa ary tsy andraikitry ny solombavambahoaka ihany koa ny manao dokam-barotra. Amin'izao fotoana fampelezakevitra izao no tokony hamantarany mpifidy izay olona hitany sy tsapany fa mahafeno ireo fepetra ireo. Zon'ny olom-pirenena nefa ny tsy manatrika izay fampelezakevitra tsy tiany, ny tsy mifidy izay tsy tiany ary tsy azo terena na rahahonana hifidy izay tsy safidiny ny olona. Mandritra izao fampelezakevitra izao ankoatrany hoe tsy mahazo mampiasa fitaovana sy olom-panjakana voararany lalàna ny manonona laharana na anaran'ny kandida hafa ka manentana olona tsy hifidy azy. Tranga mitovy amin'ny hoe voararany lalàna ny fanentanana olona tsy hanjifa marika iray. Tsy azo atao ihany koa mandritra ny fampelezakevitra ny manembatsembana sy manelingelina na migafy ny fampelezakevitry ny hafa izay tsy tianao. Zon'ny kandida iray
ny manao fampelezan-kevitra amin'izay toerana anaovana izany, izay efa nampahafantarina meloa ny tompona andraikitra ao amin'ilay faritra lalovany, na dia mety anelingelina sy mitabataba aza. Misy kosa nefa ny faritra voatokana, tsy azo anaovana izany. Tsy azo atao ny manimba fitaovana sy fananany ny kandida hafa. Anjaran'ny olom-pirenena araka izany no mijery sy mamantatra izay olona mahafeno ny fepetra rehetra ka ho tena solombavam-bahoaka marina. Solombavam-bahoaka mahafeno ny fepetra takina eny anivon'ny fiarahamonina. Solombavam-bahoaka mahafeno ny fepetra takina ihany koa eny anivon'ny anteny maera-pirenena. Izany hoe izay kandida vonina hitondra fanovana sy anatsara ary indrindra anome asina indray ny lapan'ny demokrasia ny tsimbazaza. Solombavam-bahoaka tsy mamela irika ahafahany kolokolo misisika amin'ny tolo-dalàna no tokony ho fidiana amin'ny andro fandatsaham-bato. Solombavam-bahoaka vonina anara-maso amin'ny antsipiriny, ny teti-bola sy ny tatitra samihafa momba ny fiainam-pirenena. Solombavam-bahoaka mandany izay lalàna manamafy ny ady amin'ny kolikoly izay fositry ny fantrany vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Ary indrindra solombavam-bahoaka samy ijoro, manohitra ny tsirariny, miady ho an'ny tany-tandalàna ary samy toroka ny kolikoly sy ny fanodikodinana hitany na anerena azy. Ny fahaizana mifidy ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy ny 7 ny volana May ho avy izao no ahafana miroso amin'izay fanovana goavana izay. Nahemitra amin'ny fotoana tsy voatondro ny raharaham-pitsaran'ny ben'ny tanàna Nantsiranana izay niakatra teny amin'ny Siapaky 67 hektara androany. Fanidikodiana mbola tany amin'ny taona 2024 fanararao tapahefana osoka ary fampiasana osoka no vesatra hiampangana azy amin'izany fanadihadiana. Nahemitra amin'ny fotoana tsy voatondro ny fitsarana ary afaka mivezivezy malalaka eo am-piandrasana izany. Io no vokatry ny fiainona nataony ben'ny tanàna ny Diego raha niakatra fitsarana teny amin'ny Paky 67 hektara androany. Raha fanodikodinam-bola tany amin'ny taona 2024 fanararao tapahefana osoka ary fampiasana osoka no vesatra hiampangana azy izao niakatra teto amin'ny Paky izao. Raha tsy hivina, 2 andro mialohan'ny faranan'ny fanaterana ireo antota-taratasy filatsako fidiana solombavam-bahoaka no nosamborina tao Maivatarana ny ben'ny tanàna ny Diego. Tsy fantatra mazava ny fisamborana azy tamin'izany fotoana. Raha ny taloha dia isan'ny kandida mamioditra sy ankatoavin'ny mponina ao Diego ny ben'ny tanàna ka natahoran'ny antoko pomba ny fitondrana. Tsy afaka nilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka nefa izy no io fisamborana niseho tao Maivatanana io. Manoloana io fiantsona azy teny amin'ny Paky io raha iverinana. Namoaka ny heviny tao amin'ny tambazotra tserasera ny ben'ny tanàna omaly ary nilaza fa madio ny tenany. Nanomboka ny taona 2024 ny tantanan'ny komuna hoy izy nisy hatrany ny tatitra natao, madio ny compte rehetra ary natao fantatry ny rehetra ihany koa. Nanamafy izy fa nisy aza ny excédent budgétaire teo anivon'ny komuna. Ny ben'ny tanàna ihany koa tao amin'ny tambazotra tserasera no nametra-panontaniana hoe alako bika tsy tiako tare ve izy ty. Fototra iray mampahantra ny firenena amin'izao fotoana izao ny fisian'ireo tsy maty manota izay mpanao kolikoly sy mpamotry firenena saingy voaheloka eo anatrehan'ny lalàna. Maro amin'ireo mpanao politika mpiaradia amin'ny mpitondra no voasaringotra amin'ireo kolikoly avo lenta fa tsy hita intsony toy ny fanadihadiana ary amin'ny mangina ireo rafitra natao hiady amin'ny kolikoly. Henri Florian. Ny tany tan-dalàna no fototry ny firenena vanona ary ny azo no vanokolakana. Ny tanina niriny no tsara. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny zava-misy ankehitriny eo anatrehan'ireo raharaha maro samihafa izay mahavoasaringotra tompondraiky mpanjakana ambony ho nanao kolikoly sy fanodikodela-mbolam-panjakana saingy miriary etseroa izy ireo ary lasa ohatra ratsy ho an'ireo taranaka amampara. Tsy hita mandrakandroany ihany koa ny toy ny fanadihadiana momba ireo raharaha maro samihafa, tsy laza fa tsy ny varisimba, ny volamena, ny fanondranana antsokisoky ireo harem-pirenena. Le fahazakana misy ny lehibe ny kolikoly eto Madagasikara, izy ny organisateran'io kolikoly io ahafahany mahazo vola anaovany ny affaire malotiny. Olona ampiasainy daholo ohatra ny mbika lalazany, olona ampiasainy fitondra fahazakana lehibe misy zany anao an'le kolikoly ka sy mahagaga raha ohatra ka afamaina izy ary mbola afaka nanao député any Sainte-Marie koa izy zao satria fantatry fitondram-panjakana maro fa izy nagniraka an'io le tany volamenasika tany Afrika du Sud, izy maniraka an'io ny vary simba tao Majanga député zao député ndareo mpitondra
no anatin'io izy ny aneraka an'io ka sy mahagaga raha ohatra ka ny kolokolo no matanjaka eto Madagasikara satria le mpitondra misy no mpanao kolokolo lehibe le kolokolo eto Madagasikara be de be ny sampandrara fitsarana miady amin'ny kolokolo eto fa sy hitako misy vao maika memafy le kolokolo satria memafy le kolokolo satria araka voalaza fa le mpitondra misy ny tena mpanao kolokolo. Tsy mipetraka intsony ny mahatanitandalana ny Madagasikara ary raha ny hita tsy mitsaha mihemotra hatrany ny mahatanitandalana ny Madagasikara io. Eny fa na ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina aza hitapoka itam-pirenena mandika indray izay voalazany lalàna amin'izao ankatoky ny fifidianana sy bavam-boaka izao. Madagasikara zany sy tanitandalana sy raha vao tanitandalana zany mandroso ny firenena tandalana matosika mikorosy fanotra zao de Madagasikara sy tanitandalana sika ahoana mahatandalana sika ohatra zao zerevo zao ny président de république fantany zao misy ny lalàna fa sy mahazo mitokana zavatra agnatin'ny période ny campagne ary ny président de république président Madagasikara fa sy président gn'antoko de lasa izy zao jusqu'à 27 zay faragnany propagande itourné isaky ny district anagnany candidat sy tena tokotokisany loatra izy tany Sirabe tany Ambato Fenandrana zay misy any Christine de manomaibaiko misy hoe ity sy misy leninareo io ataony président io efa agnatin'ny kolokolany io kolokolo avolenta io de ao ino gn'ataony ACC ino gn'ataony CENI ino gn'ataony Bianco amin'io fa kolokolo io. Ny zava-manjo ny firenena ankehitriny no antom-pijoroany ireo solavomboaka avy amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao mba hamerenana ny mahatanitandalana ny Madagasikara sy ady mafy amin'ny kolokolo avolenta izay mamotika ny firenentsika. Fa maro ny asa efa vita ny kandida ajo andreny Anarivelo sy Ratavila Andry niarahana tamin'ny vahoaka tao amin'ny distrika Navaradrano tao anatin'izay taona maro izay nanisy na tsy ny fahefana hotohizana ary amafisina izay fiara-miasa amin'ny vahoaka eny ifotony izay hoy ireo kandida avy amin'ny kolektifa ny malagasy amin'izao firotsahana ho fidiana solombavam-bahoaka izao nandritry ny fampelezan-kevitra no taterahana androany tao amin'ny commune Manandrindra tany antoerany Onona Saina sy Andrana Tenaina. Olon'ny asa ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy eto amin'ny distrika Navaradrano olon'ny fihavanana ka nahafahana navitany ireo fotodrafitrasa maro niarahana itsalata amin'ny vahoaka tao anatin'izay taona maro izay. Milaza miara-mahita ny mponina amin'ity distrika ity sa manao fanamby ihany koa ny kandida larana faharoa tariny ajo andriany Anarivelo sy Ratavila Andry. Matoa zay mirotsaka dia hatry zay mietrehitra fa mbola afaka manampy antsika amin'ity faritra Avaradrano ity sy Manandrina. Zay tsy mbo ohatrany sasany hoe rehefa tonga zay dia ataonay zao efa nanampy raha ity commune Manandrina ity manokana ary raha ny commune rehetrarehetra erana Avaradrano sa manao fanamby zay na am'izay latsaka na amin'ny solombavam-bahoaka teto Avaradrano hatramin'izay fa raha navitanay izy rangahy tataraya asa evo milazy izy vitany tamin'ny toerana misy azy tamin'ny andraikitra misy azy fa raha zay amin'ny rahalahy dia nanao ary nanampy na misy toerana na tsisy toerana teo amin'ny fitondrana anty faritra Avaradrano ty ary vavolombelona zany nareo teto Manandrina marina sa tsy marina dia zay no sahitsika mijoro androany satria ny atsika tsy seza ny adivana tsy voninahitra ny adivana fa ny tombontsoa antsika menakavy reo zay ny adivantsika satria zao ny fiainantsika 10 taona taty aoriana fahaleovatena mety hoe zao sa tsy mety mety sa tsy mety rehefa tsy mety ino ny tokony atao manova ary zay ny joronay sanay manohatra fitondrana rehefa tsy mety zay tsy matahotra manohatra zay tsy matahotra an'izany dia mba mahalala menatra mba lala menatra fa mbola tsisy katolika aloha amin'ny papy zany eto ambony tany. Samy efa nisitraka izay fanampiana izay avokoa ireo komuna rehetra teto amin'ny distrika Navaradrano nananana fahefana ireto kandida ireto na tsy isan'izany ny komuna Manandrina. Androandro ve tsika mahatsapa fa ny volam-panjakana dia tena zaraina mitovy marina
ka mba mahazo ny anjara masoandro ny dôly a voaka malagasy tsirairay avy ka raha misy sampandrosoana tokony ho tonga isaky ny commune dia tokony azo ny anjara brikany koa i Manandrina nahazo an'izany ve Manandrina tatoato iza ny nanamboatra ny bron commune Manandrina iado ny nanao ny bron commune Manandrina ny araka voaka amin'ny Manandrina iza nanao an'ireny terrain basket reny dia zao manomboka androany efa nalefa any ny mpiasa amboaritsika ny lalana manomboka ary amin'ny pavé ary mary tonga dia Manandrina tanàna rehefa tsy anao rangahy taonay ho toizana amafisina izay fiara-miasa amin'ny vahoaka ny fotony izay tsy ekena ihany koa ankilana ny fanaovan'ny fanjakana foibe ampimamba ny fahefana sy ny volam-bahoaka sa ary vonona iady amin'izany ho tombontsoan'ny malagasy ny kandida laharana faharoa eto amin'ny distrikana Avaradrano fifidianana no akana fahefana mahasolombavim-bahoaka ka tsy ekena ny endrika alatra sy osika amin'ny safidim-bahoaka satria ny raty tsy kely lalana efa maheno sahady any angonina hono ny kara-panondron'ny olona satria amenan'izany carnet manara-penitra zany mahavoky angale carnet manara-penitra tandremo any amin'ny fokotany any raha mbola tsy nalaina aza maka raha efa nisy nalaina dia eto dia efa mampitandrina avereno ny kara-panondron'olona fa tsy tazotazominareo any ampanantenana zavatra tsy misy dia rehefa avy tsy afaka mifidy ny olona zay le lazaiko teo hoe misy adala no diendry tsy hitantsony anaovana antsika fa efa maresitsika dia zany sisa mbazony atao ka mampitandrina avereno ny kara-panondron'olona olona tsy délégué olona tsy inona dia alaina fotsiny ny kara-panondron'olona fa ampanantenana abobo avereno ny kara-panondron'olona ary tsika rehetra hiaraka hitaky an'izany aza manaiky ho raisiraisin'ny olona zany ny kara-panondro inona fa atsika mifidy izy aminareo tarehan'ny président ajo izy président Andry dia reo mifanantenantsika fa hanova lalan-tantara ho amin'ny fampiasana eny amin'ny antenimera pirenena ka hijery ny lalàna manokana mba hitsinjovana atsika ty amin'ny tantsaha mba hijery ny lalàna manokana hitsinjovana anareo ray aman-dreny sy zonkolona mba hijery ny fitsinjovana manokana ireo lalàna efa lany andro ka moeraoera fotsiny nataondrao teo aloha misy ny fanabanao amin'izany président Andry sy président Ajo parko avy hatrany tompoko lasy tompoko vavy eny amin'ny antenimera pirenena nazava androany fa andro sisa andrasan'ny vahoakany Manandrina ary ny laharana faharoa no hovidiana na ireo fokon'olona tao amin'ny fokotany Belanitra commune Angady kely Ilafy ny candidat avy amin'ny collectif ny Malagasy Avaradrano tamin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa momba ny rano afa-pasahirana ny vokatra izany ireo tanja ary afaka miroso amin'ny famahazam-bary sy ireo fambolena samy hafa amin'izay fa tafidirany rano izay isan'ny fokotany nisitraka ny fanomezan-tanana avy amin'ny kandida laharana faharoa eto amin'ny distrikana Avaradrano ny teto Belanitra commune Angady kely Ilafy no ajariana ny fotodrafitrasa ifezana ny rano efa nangataka isan'ambaratonga ny azy zay fa ndraindray ohatrany hoe tsy nahazo ninina mihitsy fa tsy nahazo ninina mihitsy fa ohatrany hoe ekena nefany tsy tanteraka le izy fa noho ny tonga teto tokoa ny Ajo Andrenarivelo sy Andry Ratavolahy dia tena nanampy anay amin'ny fomba ofisialy tena natanteraka tsakany sy andavana izay zavatra etaetan'ny famindram-ponina menay azy dia tanteraka tokoa zany dia porofo sy vavolombelona mitohaka ny tenda nanampy ny hidin-drano nanampy ny tohadrano nanampy ny fimpitana sy ny lakan-drano rehetra manodidina dia vita tanteraka ara-dalàna mihitsy ary misitraka zany zay ary milamina tsara daholo mihitsy ny rano rehetrarehetra zay takinay amin'ny famokarana aloha manomboka hatreto zao dia hita tena afaka tanteraka mihitsy hoe mamokatra tsara zay satria tena ampy le rano isitranay fa voatondraka ara-dalàna ny 652 hectara ny lemako Belanitra amin'izao ao anatin'io zany dia misy ny famokarana vary misy ny famokarana legioma dia afa-po tanteraka zay fa dia makasitraka azy
no ny fahavitany fanajariana revo ireo tantsaha raikitra ny fikarakarana ny taniketsa iroso amin'ny famafazam-bary. Misy ny tatatra natao erikatra mbavarano midina dia mbola misy any ambony manadio an'le ary vavarano iny dia raha vita zany a dia mbola mipetraka zany hatramin'izao ny rano afapo tsara daholo ambany olona jerevantsika zany satria tazantsika amin'izao hita maso rehetrrehetra ireo zao mikarakara daholo ny olona zany ireo mikarakara ny olona mamafy vary miasa ny ataoko hoe ngamba raha dinihana zany zao fa ataoko hoe atsasaky ny tany zany efa vita zazotsika miteniteny zao. Inona maharatsy an'ilay mena vary sy menaka noho ny zavatra ohatran'izao? Ka iny indray manko tsy dia raha amiko tsy mahavotsy tavanandro iny fa tsy mahafehatra amin'ny farany fa zany le tena zavatra anjakanao hatramin'ny farany mihitsy zany hoe tika tra ny iainanay tika tra hoe fambolena zany zavatra zava-dehibe zany tena marina raha ohatra ka dinihana satria ianao nge raha omena androany dia raha pitso dia lany tika fa raha mamboly ianao a maharitra anao ataoko hoe atrany amin'ny taona ray mihitsy zany fambolena raha ohatra ka mahavokatra vary ianao. Ho tsara ny voka-bary fa tsy ho latsa-tanja amin'izay ihany koa ny laoka ireo legioma samihafa izay isan'ny fiveloman'ny mponina eto Belanitra mahavelombolo ny vokatra amin'izao fisitrana rano izao. Noho tsy fahampian'ny zesika sy ny etomanana moa dia ity zava-tsy tokony mbola ho lehibe ny laisoa fa noho le tsy fahampianan'le izy dia izay mahatonga anazy ohatr'izao fa efa nahazo zesika ihany moa fa mety mbola azo dia ampy izy dia mitombo le vokatra le bebe kokoa noho izao mantsy ity zavatsy ity fa zao izy aloha mbola le noho le tsy fahampian'le etomanana sy le zesika dia somary ohatrohatry izao ny habeany fa efa nahazo moa dia ho ampiasaina dia hitombo amin'izay ny habeany. Tolo-tanana fandraisana anjara sy fampirisian'ireo tantsaha tamin'ny ezaka efa vita no natao ho ny kandida izay nijery ny asa niarahananao tamin'ny fokon'olona. Ny zavatra natao teto Belanitra dia raha malala fa tsy tomombana ireo foto-drafitrasa amin'ny fanondrahana an'le velaran-tany esan'le tantsaha zany hoe tsy tomombana tiana olazaina misy ny tohadrano zany izay efa simba dia misy ihany koa ny vavan-drano hidin'ny rano izay manary an'le rano ka tsy ahafahan'le rano midina manondraka an'le tambary ery ambany izay namboarina ihany koa izahay ao anatin'izay rehetra izay dia fiaraha-miasa tanteraka mihitsy ny amin'ny mponina satria ery zareo no nanatanteraka ny asa fa dia fanampiana ao anatin'ny ara-pitaovana no ny sahaninay ohatra ny efa fiaraha-miasa hatramin'izay amin'ny mponiny Belanitra no ny tanterahana androany ary dia velombolo ireo tantsaha satria ny fametanana taminay ka nahavita nanondraka an'ireo tany velaran-tany 2,500 hektara eto amin'ny faritry Belanitra ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany andavanandro ary ahafahana mampitombo ihany koa ny vola miditra sy ny farim-piainan'ireo tantsaha ireo. Manodidina izay fifidianana sy ny mbamboaka izay hatrany dia manohana sy mijoro ho an'ny zotra mpifidianana amin'ny mangarary azo antoka tsy mitanila ary andraisan'ny rehetra anjara ao anaty fitoniana ireo masovomonina sy miasa eto Madagasikara raha nanao fanambarana iombonana zava-dehibe ny fiveverana sy ny fanajana ny tany-tandalana ary ireo fahalalahana fototra ho izy ireo nankasitraka sy ny fandraisana anjara nataon'ireo mpisehatra maro eo amin'ny tontolo politika ao anatin'ny fifidianana sy ny mbambahoaka ary mankahery ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny latsabato izay atao ny 20 Mey ho avy izao ihany koa izy ireo. Ho an'ny vahoaka malagasy ijoro anohitra ny endrim-panjanahana amin'ny endriny vaovao ankehitriny ny avy amin'ny RFM na ny anteny mery ny Ray aman-dreny sy ny foko malagasy androany. Tsy azo leferina intsony ny zava-misy iaina ny vahoaka madinika ankehitriny ho izy ireo ka tokony ho tonga saina isika fanadiadiana. Taon'izao andraisana fanapahan-kevitra manoloana ny gaboraraka Tsindriazolena fanapara-pahefana sy Ramatahotra fa indrindra ny fampahantrana ny vahoaka hoy ny RFM na ny anteny mery ny Ray aman-dreny sy ny foko malagasy androany ka miantso ny vahoaka malagasy ijoro ho sahy izy ireo. Tonga ny fotoana andraisana fanapahan-kevitra hoe andao ho atsahatra amin'ny rafi-panjanahana andaotsika anangana fanjakana vaovao atsika malagasy dia atsika malagasy. Manoloana zany ary dia manao teny amin'ny manam-pahaizana rehetrarehetra eto Madagasikara indrindra ny mpianatra ny université sy ny mpampianatra ny manomboka classe de terminale satria
izy ireo voakasika ary indrindraindrindra fa ny mpandraraha ny zavatra misy a dia zao araky le nambarako teo a Madagasikara dia firenena mivoka ny traika ny fahatarana ny tondrazana administration traditionnelle nampiasaitsika hatramin'izay zay tsy nahitana rirany mihitsy satria ambany loatra mihoatra ny zavatra tantanina le capacité ary indrindraindrindra koa ny logika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tsy ahafahana mamoaka Madagasikara ao anatin'ny fahantrano ary tsy ahafahana mametraka Madagasikara hilahatra amin'ilay firenena miaraka aminy satria zay nanambarako teo iva dia iva loatra fomba fitantanana amin'izao a dia mila fitantanana scientifique. Tsy manana finiavana fa indrindra ny fahaiza-manao anafahana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasairanana sy izao fahantrana lalina izao ny fitondrana mijoro ankehitriny hoy hatrany ny fanazavana. Ifampihinany eto ny malagasy raha izao no mitohy hoy ny RFM. Soroko eto fa io fitondram-panjakana io a dia tsy afaka akory izy mietahe ny logika ny hoe zao ny capacité zao ny politika apetraka ahafahana manara Madagasikara tsy mbola nasananao an'izany satria ny profil ny administration apetraka tsika eto Madagasikara tsy fantatra iza nanao inona ny mission atsika tsy misy ninona mazava fa dia hoe samy manao zay tiana atao fotsiny dia démonstration sisa ny farany le fitondram-panjakana mba ahafahana manombotra ny fitokisan'ny voka sy manafitra le faiblesse tena faible ny tsorona mihitsy mba ahafahana le mietreritra ambany be io a ny zavatra tantanana ambony be aty tatana firenena zany dia mila capacité ambony be au niveau zany ny zavatra tamin'ny fitondram-panjakana aty ambany aty tsy mampaninona amin'ny resaka zany mba ahafahana mila mietreritra dia na inona lazainy vahoaka na inona lazainy vahoaka dia ho faty edotsika satria tsy masehaka amin'ny filana ny drafitra apetraka ny fanjakana tsy misy akory ary fa zay tiany fotsiny no atao ary zany zavatra zany a dia midika hoe zay no napetraka eto aloha dia ataonay zay tianay a zany mahatonga ny tsy fisiny tsy fampiasana sy fanaovana esetra rehetrarehetra io reny fisamborana sy fandrahoana amin'ireny avoto Madagasikara retropoko fa vita tanteraka tsy misy raha io nandrasana 5 taona ny deux tiers ny Madagasikara lafo daholo ary tapitra maty tsy maintsy ahafahasambarana amin'ny tanindrazana ny malagasy. Isan'ny fanavotana ny tanindrazana ity fifidianana manakaiky vahoaka na fifidianana solombavam-bahoaka hatrehany Madagasikara ity. Miantso ny rehetra andray andraikitra anao ny safidy voadinika sy voahevitra ireo ray aman-dreny ireo aoka hijoro ary ampafantatra ireo mpandravy rahavola sy ampanarareo pahefana isika fa tia tanindrazana sy liana fandrosoana hoy izy ireo. Anaprofo izany amin'ny alalany ity fifidianana ity. Dratsy no betsaka azo noho ny tombontsoa ara-ekonomika sy ara-tsosialy ho an'ireo mponina eny fotony manoloana ny fitrandrahan'ireo orinasa lehibe ary anakibon'ny tany araka ny fanadihadiana ifotony nataony teo anivon'ny Transparency International miaina ihany koa ny fari-piainan'ireo olona manana fahasembanana tamin'ireo fitrandrahana lehibe miisa 4 nanaovana fitsiriana raha ny tatitra izay natao androany fitino kolona. 12 taona taorian'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany izay nataon'ireo orinasa mpitrandraka lehibe miisa 4 teto Madagasikara tsy nahitana fiantraikany firy na ara-ekonomika na ara-tsosialy tamin'ireo mponina ny fitrandrahana orinasa lehibe raha ny fanadihadiana teny fotsiny nataony teo anivon'ny firaisamoam-pirenena Transparency International tamin'ny alalany publier ce que vous payez. Vitsy ireo tombontsoa ho an'ireo mponina ifotony andritra izany. Ny 770,000 mponina manodidina ny 4,000 nanaovana fanadihadiana no miendanja amin'ny fidiram-bola. Mihamarefo ihany koa ny fahampiainana indrindra ho an'ireo vehivavy sy ho an'ireo olona manana fahasembanana. Misy ve ireo tamberina andraikitra izay atolotry ny orinasa manoloana izay mety ho fiantraikan'ilay orinasa amin'ireo karazana vondron'olona maro samihafa ireo ny vehivavy, ny tanora ary ny vondron'olona maharefo. Averiko foana misy ilay tena hoe tombontsoa izay tena hoe voizin'ny orinasa izay tena hoe voizin'ny fanjakana amin'ilay hoe mampidi-bola, mampiditra devise, mampiditra ireo karazana etra, mampiasa olona be dia be fa kanefa kosa misy ireo izay mety atao hoe zavatra azo atsaraina mahakasika izay hoe vokatra mety ateraka izay ka mety tsy hitantsika avy aty ivelany fa raha midina ny fotontsika dia be maromaro ireo karazana vondron'olona izay mety hoe vera fidiram-bola. Matetika zany reny karazan'olona reny azo lazaina hoe tsy dia hoe manana sehatra mivelatra loatra amin'ny resaka arak'asa. Zany hoe raha tonga zany ny orinasa ao anatin'ny toerana anankiray mety hisy hiteraka zavatra be dia be zany. Rehefa tonga ny orinasa anankiray dia mitombaka amin'ny vola.
zany hoe betsaka reo mpiasa tonga ao a betsaka ny vola miodinao a rehefa betsaka ny vola miodinao dia mety hitombo ny farim-piainana nefany a misy ireo karazana vondron'olona reo a izay mety tsy mahita an'izay opportunité a tsy mahazo an'izay karazana opportunité zay a ka mety hoe rehefa mitombo ny farim-piainanao a dia mety miena zany ny fahafahan'ireo a vondron'olona reo a mividy entana. Mitarika fifindramonina ny fisian'ny orinasa lehibe mitrendraka harena kibony tany ireo raha ny fanazavana hatrany. Antony ihany koa tsy azahoana ireo vondron'olona ifotony tombontsoa avy amin'izany. Ankoatra ny ara-ekônomika sy ara-tsosialy, misy fiantraikany amin'ny ara-pahasalamana sy amin'ny fifindramonina ny fitrandrana harena kibony tany raha ny fanazavana hatrany. Mandoa ireo droit taxe spéciaux izay alaina amin'ny fanondranana amin'ireo vokatra any ivelany mandoa koa zareo ny frais d'administration minière izay hoe ofan'ilay carreau izay ahafahan'zareo miasa zay kanefa rehefa miasa le orinasa dia misy an'ilay hoe ohatra zao hoe rehefa miasa ilay orinasa fatatsika ny orinasa fa maka tena hoe velaran-tany ngeza be anisan'ny zavatra tokony atao moa zany matetika ilay hoe manao izay consultation zay mety hoe tsy ho tompony izy fa mety hoe nilovainy ka tsy manataratasy izy fa mba hampahafantarina anazy izay mety hozoany fakana an'izay tany zay dia ankoatran'izay koa fatatsika fa ny orinasa dia manao rehefa miasa izy dia misy an'ilay fiantraikany aty manodidina zany hoe mety ho resaka fahalotony zay pollution mety karazana vondron'olona izay zany hoe izay tena hoe tenen'ny orinasa hoe ireto ihany ny esanay no tena hoe esan'zareo fa kanefa misy koa ireo karazana vondron'olona maro samihafa izay mety tsy considéré ao anatin'izay fisiny izay orinasa angoava be izay ka lasa mahatonga an'zareo sahala amin'ilay hoe voahilika zany hoe ireo karazan'olo vondron'olona maro ny tanora ny vehivavy sy nireo olona marefy ve tafiditra anatin'izay fakakevitra izay rehefa maka hevitra ilay orinasa. Ny tao amin'ny ambady viminina Moramanga, ambady Vetomasina, Bastoliary ary QMM Taolaniaro no nanaovan'ny Transparency International fanadihadiana manao atsisika manoloana izany ireo firaisamam-pirenena ho fampahafantarana ny zava-misy amin'ireo vondron'olona ifotony tanjona ny azahoana fandrosoana sy manavaka ho an'izy ny olona marefy sy manana fahasembanana. Hatrany amin'ny mpiara-monina maro samihafa tahaka ny tany Antsirabe ny any Toamasina sy ny Fakanakeriny sombiny amin'ireo lafim-baovao mbola hoentina honao ao anatin'ny tapany faharoa ao aorianan'ireto dokam-barotra foy ireto. Gigastylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Tonga soa atao sel tompoko. Salama namako ataovy play am'le sady manadio ny miaro azafady mba ataovy play am'le sel fuel save vita amin'ny teknôlôjia ny Dynaflex atao amin'ny sel koa ty namako tara amirehetra ty fa ino ma le teknôlôjia Dynaflex zay le zava-baovao hafa kely nisoloka sel rehetra ane dia misy an'le teknôlôjia Dynaflex zay natao manokana mba hanana motera faran'izay mahomby indrindra sady miaro motera manampy amin'ny fitazonana azy madio any anatin'ny rehetra any zay le izy vaovao efa tonga eto amintsika eto Madagasikara nisoloka sel fuel save zay miaro ny motera mba ahomby kokoa. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception.
Ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no arahanao amin'ny izao fotoana izao toy izantsika avy hatrany ary dia ny toy hatrany ny fidinana ifotony ataon'ny kandida laharana fahadimy ao amin'ny boriboritany fahaefatra ny kolonely Rambosalama Emilien nakasitraka ary mbola vonina no anaity kandida ity hatrany ny vahoaka nisongadina izany nandritra ny fidinana ifotony mitoy ataony. Tsy misy vahaolana ankoatra ny fanovana ihany eto amin'ny firenena. Tanjona sy tolona ho an'ny kandida solombavam-bahoaka ny boriboritany fahaefatra ny kolonely Rambosalama Emilien izany. Kandida vonina ary efa nahavita, efa nijery hatrany ny tombontsom-bahoaka no mbola vonina noho izany ity kandida ity. Ny vahoaka aloha ary tsy maintsy miasa. Ohatra ny teninareo zao hoe jiro aty aminay kolonely la ohatra zao dia za hoe efa voasoratra iny tonga ny volana Jolay voaka ny ACC satria za mino fa atoananareo dia asitsika jiro midiny iny amin'ny panneau solaire dia anjaranareo mba miaro azy mba tsy ho tonga dia efa indramondra alina mba dia anjaranareo zany miambina zay atao amin'ny trano ambony be dia efa jereny présidence hoe président hoe iza ny tany asiana liste dia ataontsika ambony be amin'izay tsy azo karandrala tsy azo atao amin'ny jiro atao amin'ny bouton jirama fa malagasy raha ankazo malama enjana be dia ataontsika ambony be le izy dia mahazo jiro nareo amin'izay fa miavaka tahako aminareo fotsiny dia hoe apio amin'ny 29 mai zay ataontsika iny asitsika jiro iny dia avy eo amboaritsika le kanala mampiditra rano aty aminareo dia mba ilaminareo tsy ho mandy lava ny tokotany mba zava miresaka tsy fandrimpahalemana. Tsy miala aminy ny mponina nisongadina izany tamin'ny fidinana ifotony rehetra nataony. Ny poponay ngamba fa hitanareo io fahafatesan'ny poponay io fa nandritra ny 5 taona zay mividy rano zany aty dia zay zao fa be antitra tsy mahazaka bidô tsony dia raha tsy manana 10 zay tsy misotro rano. Ie dia ny lalana koa mba tsy ho tetezana tsony fa mba ho vita pavie zany ny lalanay mandeha menavaratra iny satria zay dia tena milona ty anaty rano kotaka dia mametaka amin'ny fitokisanay amin'ny kolonely Rambosalama ka izy toananay zany satria fantatay za fa izy no vita an'izay vina napetakay tamin'izay. Zanakareo mijoro eto zanaka boriborikapa efatra zato isan-jato aza mandorano mandika namana fa zanakareo pialambato zanakareo ihany lavata izay mangataka ny fanaonana mba angatsahanareo ny bulletin numéro 5 amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ho avy zao izay mitondra ny teninareo vahoaka iny amin'ny tenin'ira firenena. Mila fanovana ny firenena raha ho an'ny boriboritany fahaefatra. Ny kandida laharana fahadimy ihany no tokony ho fidiana. Fidio ny kandida solombavam-bahoaka laharana fahadimy amin'ny boriboritany fahaefatra Rambosalama Emilien, izy nitondra ny fanovana ilainy ny vahoaka malagasy. Ajantsika amin'iny ny tontolo ny fifidianana solombavam-bahoaka fahalafim-baovao avy tanteraka dia voasambotra teny tsara honinana ny mpamatsy bala sy basy ireo mpaka ankeriny ao Anjozorobe sy Ankazobe. Ny tranga fakanakeriny amin'ireo faritra roa ireo izay tsy mbola voafehitra amin'izao na eo aza ny vokatra azo fanadihadiana. Basy lava misy 5, basy poleta misy 3 sy bala maro nosarona tamin'ilay olona voalaza fa mpamatsy basy sy bala ireo dahalo mpakankeriny ao amin'ny faritra Anjozorobe sy Ankazobe iny. Tao an-trano ny teny tsara honinana no natratrarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika marobe ireo. Dia misy olona anankiray zany tratra mpamatsy bala sy basy amin'ireo dahalo amin'ireo faritra anankiroa voalaza ambonireo teny tsara honenana dia nitoy ny fanadihadiana sy ny fisavanan'ny trano dia nahitatsika amin'ilay basy lava misy 5, poleta misy 3 ary bala calibre 12 22 rifle 765 maromaro ireo. Waltolany fitsanana zareo androany ary manentana izy haya fa ary milaza fa ny fitazomana basy dia misy lalana mife azy. Tambazotra matanjaka ahitana olon-tsotra, mpitandro filaminana, olom-boafidy sy ny maro hafa anatin'ireo fakanakeriny eto amintsika ireo. Efa maro ny namoiny ainy tamin'izany ary efa anjatony ihany koa ireo nahiditra amponja. Ny olona tafiditra ao anatin'ity zava-dozo ity dia efa misy ampolony maro no lavo mifanihatra mpitandro filaminana any teo any Ankanja. Efa misy hatrany amin'ny 3 amin'ny 100 ny olona voasambotra
ary any amponja tafiditra ao anatin'izany mpitandro filaminana tafiditra ihany koa reny olom-boafidy ireny tianao tenena zany dia tsy mifidy saranga izy tia fefahady mangotraka tsy anavana na iza na iza. Raha ny loharanom-baovao azo misy amin'ireo jiolahy manana bala hatrany amin'ny 900 isa ary mitondra kalaknikov sy mas 36 ary poleta ihany koa ireo jiolahy ireo. Fitaovam-piadiana mahery vaika izay mampametra-panontaniana ny fomba nidirany teto Madagasikara sy ny fomba fiparitahany ka ampiasain'ireo dahalo na andreny vohitra na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Io fiparitahany fitaovam-piadiana mahery vaika eto amintsika io no tsy voafehy ka mahatonga ireo asan-dahalo sy ny fankanan-keriny tsy voafehy ihany koa hatramin'izao. Mpianatra miisa 300 avy ao amin'ny Université privée de Madagascar na UPRIM no navita fianarana ary nivoaka androany. Misy ireo navita fianarana avy amin'ny lalam-piofanana lisansa momba ny paramédicaux toy ny infirmière sy sage-femme. Atao ihany koa ireo nahazo ny diplôme DTS bac plus 2 licence à master tout tamin'ny lalam-piofanana misy 5 samihafa eo anivon'ny UPRIM hatrany. Amin'ny volana oktobra ho avy izao izany ho an'ny aorian'ny baccalauréat 2024 no hanomboka ny fandahatra-pianarana vaovao ho an'ireo maniry hanao fianarana ao amin'ny UPRIM raha ny fanazavana androany. Ireto mpianatra 300 mianadahy reto dia nahazo ny mari-pahaizana amin'ny lalam-piofanana miisa 5 samihafa eto amin'ny Université privée de Madagascar dia ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny communication, ny droit ary ny paramédicaux. Anisan'ny nampiavaka nyity sortie de promotion anay ity dia misy 10 mianadahy amin'ireo mpianatra izay nivoaka androany no nahazo pianarana izay no fianarana any Chine. Ity fiara-miasa ny Université privée de Madagascar sy ny Hwaqiao University any Asia Maine any Chine ity dia efa nanomboka tamin'ny taona lasa teo ka efa misy mpianatry ny UPRIM 7 mianadahy izay manohy fianarana any amin'izao fotoana izao ary 10 mianadahy amin'ireto mpianatra avoaka androany reto dia mbola hisitraka izay vatsy-pianarana makany Chine izay ihany koa izay amin'ny fidirana ho amin'ny septambra ho avy izao. Ity fiara-miasa ity moa dia ahafahan'ireo mpianatry ny UPRIM mandala ny fampianarana teny sinoa izay marihana fa ny langue chinoise zany dia efa nampidirana tato amin'ny fandahara-pampianarana UPRIM manomboka ny L1 dia ankoatran'izay ihany koa reto mpianatra ao amin'ny lalam-piofanana paramédicaux reto dia ao aorianan'izao fivoahan'izy ireo izao dia anao ny inscription an'izy ireo any amin'ny ordre des infirmiers sy ny ordre des sage-femme izy ireo ary afaka ny sehatra eny amin'ny sehatry ny asa avy hatrany. Manambahiny sampana fampalam-baovao amin'ity alina ity dia Hervalso avy amin'ny Alliance Française andavamamba miarabanao tonga sy eto amin'ny plateau-ny kolo. Iresaka makasika ny hetsika na festival makasika ny tontolo iainana isika rany marimarina kokoa. Manao ny makasika izay. Miarabanao dia miaraba ny mpijery rehetra ny tokantrano any festival des initiatives vertes tonga indray zahay avy ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo miaraka amin'ny Telma Madagasikara mikarakara ity festival des initiatives vertes ity anandratana indray ny resaka tontolo iainana sy ireo olona rehetra izay misehatra ao anatin'izany tontolo iainana izany. Manahoana dia endrika isehoana izay festival izay dia iza ny mpandray anjara? Ie, ny endrika isehoany dia mizara telo. Misy tranoeva aloha zany tranoeva maro isan-karazany ahitantsika an'ireo olona rehetra izay misehatra ao anatin'izay hoe angovo azo avaozina izay na ny énergie renouvelable. Misy ihany koa ireo mpanao recyclage izany hoe ireo mpanodina entana toy ny plastika, ny taratasy na izany dia misy ihany koa ireo tranoeva mivarotra fotsiny izany hoe mivarotra ireo entana bio izay fafantatsika tsara ny zavatra ataony. Misy ihany koa ireo mivarotra voninkazo sy hazo fihinam-boa amin'izay hoe initiative verte izay. Dia misy ihany koa ireo atrikasa. Ny atrikasa maro irana amin'ireo mpiara-miasa toy ny Sedara, ny Climat Madagasikara, dia misy ihany koa ny Miarakap. Dia ankoatr'izay moa zany farany vatsykely indrindra ny kilalao sy fanentanana maro isan-karazany azahoana loka avy aty amin'ny AFT sy ny Telma Madagasikara. Festival olona ohatry ny ahoana no andrasana ho avy ao anatin'izay hetsika izay ehatra?
Indrasana tena indrasana be ireo olona rehetra izay misehatra ao anatin'ny tontolo maintso, izany hoe tsika rehetra izay mpiaro ny tontolo iainana, dia isika mpianatra ihany koa izay apresiana mba hiaro ny tontolo iainana, dia eo ihany koa zany ireo izay misehatra ao anatin'ny recyclage sy ireo tsika izay atao hoe efa leo ny délestage ohatra, dia mba te hijerindray hoe inona ny angovo azo ampiasaina ankoatra ny izay efa fahitantsika, misy ny amin'ny masoandro sy ny amin'ny rivotra, amin'ny rano, dia hitantsika ao anatin'ny salon festival des initiatives vertes avokoa izany rehetra izany. Ho an'ny olona tonga ho jery moa zany maimaimpona raha tsy diso dia fanentanana farany ary mahakasika izay. Manentana antsika rehetra ho avy amin'ny faha 1 ny volana May sy ny voalohan'ny volana Jona, festival des initiatives vertes ao amin'ny Alliance française n'Andavamamba, dia ahitanao zavatra maro be izy io fa dia hiaro ny tontolo iainana antsika raha hanamaintso ny tontolo indray mazava ho azy tsy misy vidim-pidirana amin'io fotoana io. Nao Hery Valosoa ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao anoizatsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany ary dia hototosaina eto an-drenivohitra amin'ny fahaenina amby 20 ny volana May izao ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny semi-marathon ity andiany faefatra ity izay natokana ho an'ireo efa lisensie. Ny Telma Madagasikara no mpanohana ofisialy ka hiavaka ny loka ho an'ny mpandresy amin'ity raha ny fanazavana. Tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny semi-marathon andiany faefatra eto an-drenivohitra no anatanterahana azy amin'ny itindray mitoraka ity raha tany amin'ny faritra foana teo aloha. Manodidina 20 kilometatra eo ny halavirana ary eo amin'ny kianjana Alarobia ny fiangana sy ny fahatongavana. Ity saison 2024 ity izay rahana amin'ny Telma mampitondraina amin'ny lohat'ny azakazaka hoe semi-marathon Telma dia hotanterahana amin'ny 20 May avy izao amin'ny stade Alarobia zany no départ sy ny arrivée, dia io lalana mandeha tsara saotra Ropain-Kasomanga, Tour Orange dia tonga hatrany Ambomahitsy ihany dia miverina ao stade Alarobia, izay zany le parcours. Misy koa zany ireo course de animation zany izay andrasan'ny ligna Nalamanga amin'ny azakazaka rehetra izay miseho ao, dia misy koa zany ny kids athletics izay journée mondiale iarahana amin'ireo firenena rehetra eran-tany, dia ny amin'ny anjaran'ny fédération malagasy ny athlétisme zany dia amin'ny Olady amin'ny 20 May. Hiavaka ity andiany faefatra ity raha ny fanazavana hitomby ireo sitraka loka raha toka ny voalohany ihany no nahazo izany teo aloha amin'ny maha semi-marathon Telma azy. Izy teratany vahiny ihany koa andray anjara ao anatin'ity semi-marathon ity, isan'ny efa namaly ny antson'ny fédération malagasy ny avatsy amin'ny Nosy Maurice. Mampiavaka ny andiany faefatra zany dia ny prime an'ireo atleta izay andray anjara mahazo ny telo voalohany, satria tamin'ny andiany farany dia ny voalohany ihany nahazo prime, fa tamin'ity taona ity zany ny telo voalohany amin'ny junior lasy vavy sy ny senior lasy vavy dia misy prime izay atolotry ny orinasa Telma. Fandray anjara moa zany dia araka ny tanterahana teo dia eo amin'izao taona andrasan'ny fédération mifiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara, mety ohatra tsy ferana moa zany fa nisy na invitation nalefan'ny fédération moa zany amin'ny nosy manodidina, dia mbola tsy nisy namaly hatramin'izao fa sahirana koa zany ny firenena manodidina satria mbola mikatsaka le minima izay andanana jeux olympique ny atleta, fa ny atleta maorisiana anankiray zany no efa namaly ny antso avy io amin'ny 20 May io. Atleta malagasy manodidina ny 100 lasy vavy no andrasana amin'ity andiany faefatra ity raha ny fanazavan'ireo mpiarakatra. Isan'ny andrasana amin'izany ireo kintan'ny azakazaka malagasy. Mbola mitony fisoratana anarana amin'izany amin'izao fotoana. Ireo tokantrano amin'ny distrika amin'ny faritra telo avy any avaratra no mbola hisitraka tohana avy amin'ny BNDRC taorian'ny rivo-doza nandalo teto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ankoatra izay iroso amin'ny fifanankalozana amin'ny fahaiza-manao ny eo anivon'ny BNDRC sy ny avy amin'ny République Chine raha ny tatitra androany ny Laranefson. Mbola mitoetrandry ny fanomezana fanampiana ireo mponina any amin'ny faritra avaratry Madagasikara izay mitondra takaitra tamin'ny rivo-doza izay nandalo teto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Mbola misitraka fanampiana hatrany Madagasikara hatramin'izao ary ny tatitra hatrany. Na izany azy tsy hijanona amin'ny fanomezana fanampiana ihany ireo mpiara-miombonantoka fa hanampy amin'ny fifandraisana sy amin'ny fifanankalozana traikefa. Zao fotoana zao tsy hijanona araky ny resaka sy son excellence monsieur l'ambassadeur ateo ny fiaraha-miasa ny amin'ny resaka gestion des risques et des catastrophes zany
tsy janona intsony eo amin'ny fanomezana sakafo fotsiny amin'ny fanampina ny firenena malagasy fa hitatra izany fiaraha-miasa zany dia tsinona fa ny fanakalozana traikefa zay ananany Madagasikara amin'izany fitantanana ny loza sy ny tandindroza zany entsika tsara ny teniny zay nylazainy Andriamatoa ambassadeur teo fa ny any amin'zareo koa dia mitovitovy amin'ny zava-misy eto Madagasikara ka noho izany hitarina ilay fiaraha-miasa dia andeha kokoa tsika any amin'le hoe fifanakalozana traikefa mety misy ny ekipa ny BNGRC mandeha makany amin'zareo na mety misy koa ny any amin'zareo mandeha makatia hijery manahoana ny fomba fitantanana an'izany loza izany. Androanina nolotra vary milanja 12 taona tamin'ny alalan'ny BNGRC asiny menaka 700 litatra ny teo anivon'ny nisy Republikan'i Chine. Trangam-piarahamonina dia andiana mbehivavy mpitety faritra mangarom-paosy sy mpanataka poketra ary kitapo amin'ny alalan'ny zava-maranitra no sary ny mpitandron'ny filaminana atao bazary kely Toamasina mpiantsena mifampisisika mividy entana no tena lesipatra ireto andiam-behivavy ireto ka ny vola sy ny finday ao anaty poketra no tena kendren'izy ireo. Irino Razafimanana. Vehivavy lehibe fa somary zokonjokony ary tanora no mandrafitra ireto andiana mpangarom-paosy sy mpanataka poketra amin'ny alalan'ny zava-maranitra ireto. Mitaiza kely ny iray amin'izy ireo. Ny talata fa 14 volana May lasa teo no nisy nahatsikaritra ny asa ratsy fanao ny ireto andiam-behivavy ireto. Mody mitangorona sy mifampisisisika amin'ireo mpiatsena ny fomba fiadana ary manataka amin'ny zava-maranitra ny poketra sy ny kitapon'ireo mpiatsena varimbariny. Lasibatra ny vola sy ny finday ary tsy mahenona inona ny tompon'ilay kitapo sy ny poketra voatataka. Lehilahy mpiatsena iray rovitra kitapo sy verivola no nahatsikaritra ka nampandray avy hatrany ireo polisy munisipaly miasa ao bazary kely. Nisy rangahy anankiray nahatsapa fa misy manaraka rehefa ny tsena tao amin'ny tsenan'ny bazary kely. Rehefa izay dia nijery kitapony izy dia hita fa nisy nanataka ny kitapony. Teo akaikiny teo moa dia nisy vehivavy nahihiny ary avy hatrany izy dia niantso ny polisy munisipaly izay niasa teo akaiky teo ka nandraiky ny avy hatrany ary nitondra azy ireo teto anivon'ny commissariat central. Nanomboka teo ny fanadihadiana ary tao anaty fanadihadiana no nahafantarana fa io tambazotra io dia valo izy ireo no niainga tany Antananarivo ny 17 volana May 2020 sy 2020. Rehefa nandeha fanadihadiana dia teo no nahalalana ny toerana hitobian'izy ireo ka avy hatrany ny mpanao famitorana teto anivon'ny sûreté urbaine du territoire ny Toamasina na SUTA niaraka tamin'ny unité d'intervention rapide na UIR dia nakeny toerana ary nitady an'ireo olon-dratsy ireo. Hita teo moa zany ny anakefatra dia zay na feno ny anankidimy voasambotra. Misy anankitelo moa izay mbola tadiavina dia vehivavy anankiray ary lehilahy anankiroa. Nahafantarana an'izay moa dia nahitana ny billet izay niangan'zareo avy any Antananarivo. Mitety faritra ireto andiam-behivavy ireto raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Mahavita manofa hôtely mandritra ny andro maro mihitsy izy ireo mba hiarahana mipetraka mandritra ny fiam-potoana anaovana ny asa ratsy. Niainga tany Antananarivo izy ireo araka ty billet nandehanan'zareo tamin'ny fiara fitateram-bahoaka ty ny 17 volana May 2020 sy 2020 ary tonga teto amin'ny tapo-tanànan'ny Toamasina ny 17 volana May 2020 sy 2020 ary avy hatrany dia niroso tamin'ny asa ratsy fangaronana paosy amin'ny alalan'ny fanatahana poketra io. Anankitelo hatreto aloha ny olona tonga nitaraina eto anivon'ny commissariat central nananterahana fanadihadiana. Misy tamin'izy ireo no efa nametraka fitoriana teo alohan'izao tranga zao fa rehefa nojerena ny tahirin-tsary azo avy amin'ny caméra de surveillance tamin'ny toeram-pivarotana anankiray dia hita fa tarehan'ireto olona voasambotra reto no isany nanatanteraka an'ilay ari-paosy tamin'ny toerana fivarotana anankiray io. Ao anatin'ny entana hita tany amin'izy ireo dia misy telefônina anankenina tsy mari-potitra nahitana vola rovitra. Raha fahitana azy dia tataka ny lamina izay mitetina 40,000 ariary ary teo ihany koa ny carte bancaire sy puce na telefônina anankitelo.
ny carte bancaire io a dia niaraka tamin'ny facture izay misy numéro telefona ka rehefa nantanina n'ilay olona tamin'ny alalan'ilay larana finday hita tao amin'ilay facture no nahafantarana fa ny farak'folon'ny volana me 2024 no niaran'izay fanatahana poketra tany amin'ny faritra Analamanga tao amin'ny tsena be anankiray ao Antananarivo izy io ny faraky amby 10 Mea nanomboka ny andro ny talata 7 volana Mey io ka hatramin'ny androany tafakatra 4 ireo olona nanao fitarainana sy ny joro vavolombelona fa niarany asa ratsy ny reto andiam-behivavy ireto samy nahatadidy ny salovatavan'ireto andiam-behivavy ireto avy ireo lasibatra ireo no izy ireo niarany fampisisisika tao anaty tsena tao vehivavy iray hafa koa nefa no nanao fitarainana fefanatsikaritra ny iray tamin'ny reto andiam-behivavy ireto ho nanao ny asa ratsiny tao amin'ny bazary ankiriry ny fahenina ny volana Mey lasa teo everina ho tambajotra efa manana traikefa araka izany ireto andiam-behivavy ireto tsy fandriam-pahalemana sy arim-paosy izay hatrany fa any amin'ny renivohitra vakina karatra kosa indray dia mitomba andreo manalina ny isan'ireo zaza tsy ampy taona manga arim-paosy ao anatiny sy manditana ny tsenana sabotsy ao Antsirabe amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao tany antoerana mangataka ny ananganana poste avancé ho an'ny mpitandro ny filaminana araka izany ireo mpivarotra sy ny tompona andraikitry ny filaminana eo anivony ity tsena ity entina iadiana amin'ireo tranga tsy fandriam-pahalemana izay matety piseho andrinirinana izay miarisoa kolo Antsirabe. Miandamy ambavy amin'izao fotoana izao ireo mpangaro-paosy ety amin'ny manodidina sy atao anatin'ny tsenana sabotsy eto Antsirabe indrindra fa amin'izao akatoko ny fetin'ny Pentekoty izao efa betsaka ireo olona lasibatry ny arim-paosy na ny tato anaty tsena izany na ny tety ivelany ary ny finday sy ny vola no tena kendren'izy ireo amin'izany raha ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety tety an-toerana dia ireo zaza tsy ampy taona no tena betsaka misehatra eo amin'ity asa ratsy ity. Za zao efa inefatra very telefony tsa ino fa le aza mitondra moto dia raha voavotrany amin'ny rayas sy ny accélérateur dia tonga dia mitifana moto mamono olona dia avela hoentina fotsiny ihany. Misy mihitsy le ankizy vavy kely ankizy lahy kely satria sahirana zany le ray aman-dreny leo amin'ny fitadiavana voalohany indrindra manarakarak'izay koa reo ankizy kely reo matetika le zanak'olona le miteraka tsy manambady ohatr'izany dia eo amin'le fiahinan'le zaza kely mihitsy zany fiahinan'le zoan'ny zaza zany tsy misy koa dia lasa manaonao foana le zaza kely fa tena betsaka mihitsy ireo zany ankizy kely manao an'izany eo fa hitanao hoe mahazaza azy ataonao ahoana fa moa ny ray aman-dreny koa tsy haina maniraka azy na ahoana dia sarotra moa miditra amin'izay fa hoe nitako moa zany satria tena hoe ny aina tanteraka tato anatin'ny tsena mihitsy atao anatin'ny 15 taona zany tsy maintsy mandalo isan'andro eo. Misanaka olona atao anaty tsena fa mangalatra tena mangaro-paosy tena misy an'izany zany hoe mitombo manalina zany le ankizy atao anaty tsena omaly mihitsy eto olona hatrany alaka dia hitsapy tena ty Antsirabe nasiny teo amin'ny arembisy teo antsinany tsena eo rehefa nisy ny laza fa hoe olona ohatraohatra zao mipoziny dia nataonay ny fisamborana dia azo le poketra le nangalatra n'le vola zany fa ny indro indray le raha matotsy manana fotoana andeha hitory dia namerina n'le vola roa etsy fotsiny dia rehefa miverina ny vola kozy dia za tsy manana fotoana hitory moa za tsy salama tafaverina le vola fa izy tsy afaka nitory dia nijanona teto le raha noho izay tsy fisiny ny fitoriana mipetraka izay hoy hatrany ny tompona andraikitry ny filaminana eto anivon'ity tsenana sabotsy eto Antsirabe ity dia betsaka amin'ireo zaza tsy ampy taona ireo no amerikeloko hatrany aoriany ny atratrarana azy tokony isy ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra entitra ataon'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny tanàna Antsirabe makasika io tranga io raha ny fanazavana izy efa fantatra aby izy rehetrarehetra menalana vavy efa fantatra hoe ty mpangaro-paosy dia vezivezeran-tsena izy dia ny azo atao fotsiny mandroaka dia raha tratranao indray izy dia samborina dia tsisy motiva na tsisy vavolombelona dia tsisy vesatra dia izay zany tokony ho jerena manokana mihitsy hoe rehefa fantatra fa miverina itelo na inefatra amina alatra taolo le mpangaro-paosy efa tokony na hitory na tsy hitory tokony isy fepetra ho raisy fanjakana zany hoe zany lasa zatra zany hoe natratra azy androany dia apitso miverina ihany satria tsisy mitory ary le olona mazana ny olona hatrany ambanivohitra aby ny victime amin'izy dia le olona hatrany ambanivohitra matahotra fanjakana tsy te hitory mihitsy izy fa dia hoe rehefa miverina ny zavatra miverina ny telefona miverina ny vola dia zay aloha fa rehefa miverina ny telefona araka izany dia mangataka ny ananganana poste avancé ho an'ny mpitandro filaminana ireo tompona andraikitra sy ireo mpivarotra atao anatin'ity tsena ity
manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana izay mateti-piseho na atao anatin'ny tsena izany na any ivelany. Fiarovana dia tsisy afa-tsy zay mba farafarasy ato an-tsena mba asiana postana polisy dia ao miaraka amin'ny sécurité ato an-tsena dia milamina be. Raha ny tena tokony ho izy zany tokony hoe misy poste de police anankiray mihitsy ato zany hoe police nationale na municipal zany tena hoe permanent atao tsena mihitsy dia mba voafefe kokoa zany le tsena satria raha hoe sécurité an-tsena zany ange tsy dia ananan'ny zalahina maso fiarahamonina koa hoe tsy andaniny hoe anondro izy hoe retsiretsy vady aman-janany koa hitanao ihany mba misy police nationale zany na hoe gendarme na miaramila ohatry zany mba mety hiaina mba hoe dimampolo isanjato le zavatra tsy mety atao anaty tsena ato. Fandrinay sy fangatanay aloha dia tena zay mihitsy hoe mba mangataka zay mba tokony anaovana poste avancé bro mihitsy ny police nationale mba hifanaka aketo dia mba misy fiarahana miasa zany satria ohatra zao apetraka ny moto sy ny bisileta tsy azo atosy ato anatin'ny tsena mbola misy manosika ihany ny bisileta eran-tsena nefa le tsena efa tery faharoa zany nitsy ny lalana ihany koa apetraka nitsy ny lalana hoe tokony alalaka ny lalana ato isika mpivarotra ihany koa nefa mandrora mitsilany ihany koa zany hoe terentsika le lalana dia lasa mahazo ena zany ny mpanao ratsy amin'le fahateren'ny lalana dia misy fiaraha miasa somaro ataoko hoe matimatotra kokoa zany raha mba misy polisy na dia toe mba evatra fotsiny aza manampy anay ato. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia ny atono ny fisian'ny etsim-panoherana androany ny fianonan'ny Israely teo anatrehan'ny fitsarana ny tampony firenena mikambana ao Lahy. Israely izay tsy ahivina fa no ampangain'ny Afrika Atsimo nanao génocide na fandripahana olona fahobe tao Rafah raha iverenana mbola nanamafiatrany ny toizan'ny fanafiana ny tanànan'ny Rafah omaly Israely na dia efa ahitana mpitsamponena na mihoatry ny roa tapitrisa latsa Gaza amin'izao fotoana izao ity tanàna ao atsimon'ny bande de Gaza ity. Antony hiantsoan'ny pretoria ny fitsarana iraisam-pirenena amoaka didy ampitsarana ny ady ao bande de Gaza io. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no masakazona tolotra tamin'ny tian'io ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany. Henri Florian nitondra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny rangam-pitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piona indray dia mirary Pentecosta sambatra mandra-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.